Vaovao mahakasika ny lafiny toe-karena kosa indray ho tanterahana any Ampefy ny faha-enina ka hatramin'ny faha-valon'ny volana aprily ho avy izao ny fivoriana isam-paritry ny jeune chambre internationale. Maromaro ireo fandaram-potoana amin'izany efa mizotra ara-dalàna ihany koa ny fanomanana raha ny nambaran'ireo mpikarakara fanadihadiana vetraty. Nandritra ny fivoriana no tanterahan'ny jeune chambre internationale na GSI dia nolazainy fa efa vona tanteraka ny fanomanana ny conférence régionale iarahana amin'ireo tanora maro avy any amin'ny faritra sy ny avy eto Antananarivo. Ity fivoriam-be ity dia ho tanterahana any Ampefy ny faha-enina, ny faha-fito, faha-valo ny volana aprily ho avy izao. Izay dia avy amin'ny jeune chambre internationale CCI Mahendelo eto Antananarivo. Tonga eto izay anentanantsika anatrika ny conférence régionale zone centre izay anisan'ny karakarainay eto Antananarivo any Ampefy manomboka ny 3 avril hatramin'ny faha-9 volana avril ho avy izao. Maro ny fifanakalozana azo atao any amin'io fivoriana io hoy ny mpitariky ny GCI satria afaka ny fankahita any avokoa na ireo tanora izay maniry hanokatra orinasa na ireo eo ampitadiavana asa. Fomba daholo nareo tokony fantatra olona tena important be, c'est une chance, opportunité aminareo daholo mahita PDG en entreprise, mahita olona tena important qui pourront vous aider tamin'le entreprise nareo. Tombontsoa manokana ho antsika ary tombontsoa manokana ho an'ny tanora ny fandraisana anjara amin'ny conférence régionale zone centre satria misy ny échange izay atao miaraka amin'ny lehibe na orinasa. Maro ihany koa ny efa manahita tombontsoa tamin'ny fanatrehana ny conférence régionale toy itony hoy izy ireo ary afaka mijoro vavolombelona amin'izany.